Zay ny amin'iny fa nanomboka androany kosa ilay hetsika ara-barotra la Grande Braderie de Madagascar tetsy amin'ny kianjana Eksamamasina no nanaovana ity hetsika ara-barotra ity hita ho liana sady ny maro atao anatin'ity andro voalohany ity. Maro dia maro ireo mpitsidika mahazatra tonga teny amin'ny stadiny Eksamamasina, toerana izay mampiatrahany andiany voalohany amin'ity taona 17 ity an'ilay hetsika la Grande Braderie de Madagascar. Nisokatra androany tokoa ity hetsika isa 3 volana izay karakarain'ny Madavision ity. Tonga maro ny mpankafy ny Grande Braderie, ny tsena, ny andrandra ny fihenam-bidy 500 niezaka tokoa ireo mpandray anjara na ame fafampo na tamin'ny vidin'entana na tamin'ny entana izay nentin zareo amidy mandritra ny 5 andro. Ny fandriampahalemana ny lamina atsaka sy andavany tsy nahazoana fitarainana hatreto ary mbola manasa ny mpitsidika hatrany izahay ho avy etseny ety amin'ny Grande Braderie de Madagascar hatramin'ny alahady faharoa ny volana aprily ho avy izao. Amin'ny ankabehany dia saika nahaliana ireo mpitsidika avokoa ireo sehatr'asa maro samihafa araty sy varotan'ireo mpandray anjara manodidina ny 200 etsy amin'ny stade annexe Eksamamasina. Ao ny akanjo fitafy, ny firavaka, ny fitaovana fanaovana lakozia sy ny maro samihafa tsy voatanisa ihany koa. Tanjona raha teo ny ahitany tsirairay ireo entana mety aminy tsara kalitao kanefa amidy amin'ny vidiny zakan'ny fahefan'ny be sy ny maro.